aiza ho aiza ny toerana misy anao zao ary inona ny fanapa-kevitra ao. Anasako anao zay satria efa nandiny tena isika dia andao napa-kevitra ary hiankina amin'ny tenin'Andriamanitra kosa ao anatin'izany fanapa-kevitra izany amin'ny alalan'ity fandarana inverse ity. Misaotra an'Andriamanitra isika ary mifaly mandrakariva ho isika. Fiadanan'ny tompo any eo aminao ary kopatanina no iara-pananao ampitiavana. Iaraka ao anatin'izay zanatohevitra momba ny fanapa-kevitra izay mety ho raisina izay isika makasika ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny na avonavona na fanetren-tena. Andeha ary isika hivavaka. Tompo ampio izay hanapa-kevitra ho amin'ny tsara ka raha mihaino ny soratra masina izay ianao miteny aminay izahay dia andresy lahatra anay ianao andraisana an'izany fanapa-kevitra tsara izany amin'ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Inona moa no tsara ho fantatritsika aloha satria raha tsy fantatsika izay dia ny aingantsika ny anoizantsika amin'ny fiainantsika izany dia tsy fahafantarana foana. Romanina 7:7 dia milaza amin'ny anaran'i Jesosy hoe samy efa nanota izy rehetra. Izy anao atao izy rehetra, isika rehetra. Tsy afaka miteny mihitsy zany hoe za tsy mpanota, fa izaho mihitsy aza ny mpanota, betsaka noho ianao. Ny Romanina 7:5 ihany koa dia manamafy ny apôstôly ary tena nitoloko sy nitalao mihitsy izy, indrisy ho izy olo mahantra aho. Izy anao nafaka ahy amin'ny tenan'ity fahafatesana ity. Le fahafatesana eo zany le fahafatesana fa isika isak'izay manota io nge ka tena fahafatesana no sahazan'izay avy hatrany. Izay le tena ny fahafatesana fa tsy le hoe le datin'andro hahafatesana fotsiny ihany. Fa izay isika, izay no mampatonga antsika mahantra, misafidy foana ny ho any amin'ny fahafatesana, zany hoe anota. Izaho mihitsy zany ary ataoko fa tsapanao koa hoe ianao koa kay toraka izany. Izay ny toe-tenantsika. Ny Timoty 2:2 dia milaza hoe mahatoka tokony ekena izao teny izao izy ny apôstôly Paoly. Ny apôstôly Paoly miresaka amin'ny Timoty eto. Amin'izany ndray izany izy dia amin'ny mpanota hozy izy dia izaho no lohany. Ny apôstôly Paoly izay neverina fa fariseo mahay ny zavatra rehetra tany aloha tamin'ny fivavahan'ny jodaisma dia hitan'ny olona tamin'izany fotoana hoe olo masina, olo mendrika ireny. Izy aty aoriana rehefa nandiny tena niaraka tamin'i Kristy no mahita fa izy ny lohany amin'ny mpanota ary amin'ny mahalohany amin'ny mpanota azy indrindra no mampitoloko azy hoe tena mampalahelo ny tenako. Sasy ianao koa ve tonga amin'izany dingana izany? Asain'Andriamanitra ho tonga amin'izany isika hahita ny mahampanota ratsy antsika. Ary rehefa fantatsika ny toerana misy antsika dia izay tsika hidodododo amin'izay mankeo amin'i Jesosy hoe amboary aho. Manamboatra antsika Jesosy dia atsoina isika amin'ilay hoe manetry-tena. Izay manetry-tena no asandra izy, izay manandra-tena no ahetra. Inona ny valisoa kosa ho an'izay manetry-tena? Salamo 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy dia ilay hoe mitarika ny mpandefitra amin'ny marina izy ary mampianatra ny mpandefitra ny lalana izy. Izay mandefitra na manetry-tena dia tarihana anao ny marina, izany ny valisoa. Ary entin'Andriamanitra amin'ny lalan-kalehany rehetra dia mahita fahombiazana na dia misy aza ny fitsapana sy ny fizahantsoetra tsy maintsy lalovana tahaka ny nataon'ny Alehandray Abrahama. Salamo 7:5 ihany koa dia milaza amin'ny anaran'i Jesosy hoe sitrak'Andriamanitra ny olony ary ravahan'ny famonjena ny mpandefitra. Ravahan'ny famonjena, vonjeny zany ny mpandefitra na ny manetry-tena. Raha makaty amin'ny testamenta vaovao azy ianao, Matthieu 7:1-12 dia izao nanome ohatra tsara mihitsy Jesosy hoe izay te ho lehibe aminareo izy no ho mpanompo anareo. Izany ny dikan'ilay hoe diakonos na hoe mpanompo. Na ny dikan'ny teny hoe minisitra koa aza dia ao anatin'izay ny hoe mpanompo. Ary manompo no asaina iandreketan'izay hoe mihevitra hoe ho lehibe. Izay manetry-tena no asandratra. Izany ny tombontsoa omen'Andriamanitra daholo zany rehefa manetry-tena isika. Ny lehibe zany dia manompo. Zany no ampianarin'Andriamanitra. Ny Lioka 7:7-7 dia mahalina izy ity hoe rehefa asaina ianao izy dia aza nipetraka any amin'ny fitoerana ny aloha avy hatrany fa aty aoriana aloha sao
dia ho afa-baraka eo ianao hoe sorona amin'ilay toerana eny aloha hoe reto misy olona mbola ambonino ianao tokony eo fa aty aoriana ozy izy Kristy aloha mipetraka ampanetretena dia izay vao atson'ny mpandraraha mpiandraikitra ra ianao zany hoe ianao maketsy ianao fa etsy ny toerana saza ho anao. Izay zany le hoe fanetretena iainana ary tena azontsika iainana zany amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny Jakoba 4:4 sy ny manaraka no vakiantsika eto ampamintinana an'izay rehetra izay. Jakoba 4:4 dia andininy 4 ka hatreny amin'ny andininy 10 no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny teny hoe nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy ka hoy izy Andriamanitra manohitra mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Azontsika zany. Ka dia manikehan'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Izay ilay asaina ataontsika. Ny fanetretena zany miampy fanoerana ny devoly. Manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy. Diovo ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry porosaina. Orisy mitomania ary midradradradra aoka hody fitomaniana ny fiomezanareo ary hody fanjoretana ny fifalianareo. Andininy 10 manetretena eo anatrehan'ny tompo dia hanandratra anareo izy. Zany rehetra zany no asaina ataontsika. Fa rehefa tsy manao izany zasy ianao dia hoentin'ny fiavonavonantsika ho any amin'ny fahasimbana mandrakizay. Inona ny fanapaha-kevitrao? Anetry tena sa mbola hiavonavona? Matoky isika fa ampiny ny fanahy masina isafidy ny fanetretena ivavaka isika. Misaotra fanahy masina ny fibitsianao aminay mba hilefitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tario amin'izany mihitsy zahay aza vela raha tsy tonga amin'ny fahalalana ny marina sy fanaovana ny marina ary ny fietrena eo anatrehanao satria valisoa betsaka no azo ny manetry tena dia ianao no hiaro anay amin'ny ratsy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.